Izay ny hitany Japon fa iveriny eto Madagasikara isika iresaka amintsika amin'ity hariva ity ny filohan'ny malagasy rugby Andriamatoa Marcel Rakotomalala anazava fohifohy ny zava-misy ao anatin'ity taranja ity sy nambarany ihany koa fa dia tsy maintsy isy ny sazy ilatsaka ho an'ny seksiona Ambohidratrimo sy ny seksiona Atsimondrano. Efa talohany reny hatrany amin'ny talohany Gédésil mihitsy zany no efa niteniny ao ministera zany fa andrainy andraikiny anala ny attestation de fonction sy conformité tany amin'ny président ny Ligue d'Andalamanga teo aloha ary nangana délégation spéciale hitatana ny Ligue d'Andalamanga sy ama ny problème ny resaka section zany satria misy problème ny section Antananarivo renivohitra zay voasazy niaraka tamin'ny président ny Ligue d'Andalamanga dia ny section ny Vakiny Edina koa nisy problème ihany koa arataratasy zany rehetrarehetra zany ny saikanaovana azy dia ny hoe atsangany aloha ilay hitatana ny Ligue d'Andalamanga dia aveo ny mitatana ny Ligue d'Andalamanga mama le problème na section zay moa ny resaka anna hiérarchique zay ka tsy za tena tsy miditra mitsony zany fa de miandry ny zavatra ataon'ny ministera zany amin'ny satria na mitovitovy amin'ny resaka pétanque iny ihany koa ny problème ny rugby ary ny rugby rehefa nitarika ela le problème zay tsy zany mahatonga hoe za efa tsy miditra amin'ny resaka problème intsony fa ny mampandeha ny zavatra no atao zany mampandresy mampandroso ny rugby zany zay zany fa anjaran'ny ministera no maka ny vahaolana zany satria mariako hoe tona fa ny taratasy mikasika an'iny zay mbola namafisy ny assemblée générale faran'ny malagasy rugby zany ny fanatanterahana ny saziny ary tsisy na fitsarana eto Madagasikara ary tsy mahatapaka an'izany zany raha ohatra ka hoe resaka fitsarana marina fitsarana zao sy ny any ary malagasy koa dia manana taratasy mazava tsara avy amin'ny tribunal administratif zay miaraka amin'ny hoe sans recours tsisy recours azo nizaniza tao ntsony amin'ny resaka problème fanasazina ny Ligue d'Andalamanga iny raha ny eto Madagasikara fa raha ohatra izy ka anao recours zany dia any amin'ny tribunaly mikasika ny sport any Suisse zany ny tribunal international raha mbola anao recours mo izy zay le izy le section anankiroa zany le section anankiroa reny zany mazava ho azy fa tena tsy maintsy voasazy izy fa apetraka mbola apetraka amin'ny ministera daholo io zavatra rehetrarehetra mipetraka le ligue zay amizay ny malagasy rugby zay vao mametraka zavatra tapaka aty malagasy rugby mikasika ny fanasazina andreo section anankiroa reo taloha zany nisy an'le hoe groupe A sy groupe B iny foana zany fa ny antony tena nampisy an'iny zany resaka arabola zany fa de lasa ohatrany hoe somary natao teo le niveau zany hoe G4 premier de ny groupe A 4 premier de ny groupe B ny manomboka amin'ny 5e ka hatramin'ny 8e de ohatran'izay de groupe C ny ambiny fa izao zany efa tsy izay tsony zany le formule zany ary mariako averiko mariana foana fa champion d'Afrique daholo na groupe A na groupe B na groupe C fa tsisy an'izany ihany raha ohatra eto amintsika fotsiny zany zao raisiko ohatra am'izay ministry de rehefa tsy mahafantatra de tsy tokony teniteny foana neto amintsika zany zao misy ny premier élite fédérale misy ny deuxième division de rehefa manao ny champion de Madagasikara ny fédération de raha ohatra première division ohatra ry
de inona ny anaran'izay titre zay raha ohatra ka manarana manao compétition hoe champion de Madagascar ny première division de manao ndray deuxième division koa champion de Madagascar de inona ny titre hoentin'izay club mahazo champion tsy champion de Madagascar ka champion de Madagascar ve raha ohatra ka deuxième division sa tsy champion de Madagascar tiako tena tiako apetraka mihitsy zavatra satria tena au niveau ny ministère no fanatanjahantena tsy mavana